Mankasitraka antsika tsirairay avy ny tokantrano any mbola mampiatrano ny televiziona malagasy atao anatin'ny vaovao-tsara amin'ity alahady farany herinandro ity raha sindratra hatrany ampisakafoanana indray ianao amin'izao oro izao dia mirary anao zotomana sady manasa ihany anaraka hatramin'ny farany fampahalalam-baovao satria maro be ireo vaovao izay nomany ny mpanao gazetintsika tamin'ity alahady ity ezaka hitety faritra maro samihafa isika fa isantarantsika ny vaovao aloha ny any ivelany maresaka amin'izao fotoana izao ny mondial na ny fiadinany tompon-daka eran-tany amin'ny baolina kitra hiditra amin'ny dingan'ny manasadalana ny lalao amin'izao fotoana izao ireo efatra voalohany amin'ny filarana kapobeny manerana iza zany mahakasika ireo ekipa hiatrika amin'ny dingan'ny manasadalana amin'ny herinandro fa anisany mampidibola betsaka amin'ny lafy ny fizahantany ho andreo firenena izay mampiatrano izay baolina kitra izay ity mondial ity raha izay resaka fizahantany izay ho an'ny eto amintsika manokana dia anisan'ny toerana be mpitsidika andasibe noho ny fananana ireo karazany zava-maniry sy karazany zava-manan'aina maro samihafa izay mahasarika mpizahatany na mpizahatany avy eto toerana izany na mpizahatany avy any ivelany noho izany dia nampitomboana ny trano fandraisam-bahiny ny toerana ka nandritry ny lanonana nitokana ny minisitry ny fizahantany sy ny asatanana izany nolo izany fa misy ny fampiarana entitra ny lalàna amin'ny fe izay tontolon'ny fizahantany eto Madagasikara izay raha anisan'ny politika apetraky ministera amin'izao fotoana izao dia ny anampy amin'ny fanamorana ny tonta-taratasy rehetra ahafahan'ireo mpandraharaha mivelatra amin'ity sehatr'asa ity fa ao anatin'ny ara-dalàna tanteraka araka ny famitam-baovaon'ny Xavier Tolotsoa sy Richard Juvenal. Tsy misy tombony eto amin'ny firenena ny fanorenana fotodrafitrasa tsy manara-dalàna. Politika napetraka ministera amin'ny fizahantany ankehitriny ny fanamorana ny famoahana ny autorisation d'ouverture ahafahan'ny mpandraharaha mampiasa vola hisehatra bebe kokoa amin'ny tontolon'ny fizahantany sy ny asatanana. Anisan'ny teboka lehibe nambaran'ny ministry ny fizahantany ireo nandritra ny fitokanana ny trano fandraisam-bahiny lehibe teto amin'ny komuna n'Andasibe narahina fanolorana ny taratasy fahazoan-dalana ara-panjakana ahafahany ity toerana ity hiasa ara-dalàna. Tsy isy fiantraikany amin'ny toe-karentsika mihitsy ny fitsanganana fotodrafitrasa amin'ny sehatra ny fizahantany sy ny fandraisam-bahiny tahaka izao raha toa ka tsy manara-dalàna ireny fotodrafitrasa ireny. Izay nisorana manokana ny Ecos of Forest Lodge izay notokana antsika androany satria izy ireo dia nanaraka ny fenitra sy ny dingana izay tsy maintsy arahana fa misokatra tsy maintsy isika mafy amin'ny famporisihana ny rehetra anara-dalàna. Ary eto dia ambarako ary averiko amafisiko indray fa ny fangalana autorisation d'ouverture eo anivon'ny ministera tompoko dia tsy andoavana vola na ariary azy. Ny fahatelo anisany akony mivantana makaty amin'ny firenena ny fandoavana ihany koa ireny vignette touristique ireny ahafahana mampiroborobo ny fampahafantarana ny destination dia io koa zany dia tena ho mafy ny fanaraha-maso ary mba tsy hahatonga hoe ny manara-dalàna indray ny tao pénaliser izay foana ny olana dia tena tsy hisangy ny ministera. Lalana iray hampiroborobo ny fizahantany ny fanarahana ny fenitra ho an'ny toerana fandraisam-bahiny izay miainga amin'ny ezaka atao ny mpandraharaha misehatra amin'izany. Tanjona ho anay amin'ny Ecos Forest Lodge Andasibe dia ny voalohany indrindra aloha araka ny tenin'ny ministra dia ny apakatra ny lenta ho an'ny tontolon'ny fizahantany indrindrandrindra hanomezana fahafaham-po ireo vahiny avy any ivelany indrindrandrindra tsy disanjara amin'izany ihany koa ny avy eto an-toerana. Nambarany lehibe ny faritra loatra mangorona nandritra ny lahateniny fa anisan'ny vinanasa lehibe ho tanterahin'ny faritra ny fampiroboroboana ny fizahantany izay nanokanana teti-bola ka ho jerena amin'izany ny fampandrosoana ity sehatra ity manerana ny distrika 5. Ny lehibe ny faritra izay naneho ny fahavononany amin'ny fiarah-miasany tsy miankina ho fampiroboroboana ny fizahantany sy ny asatanana tsy amin'ny faritra loatra mangorona. Misy mpitaridiana guide touristique maro be moa any amin'ny faritra loatra mangoro indrindra ao Andasibe izay hitantsika teo ka efa antaonany maro izy ireo tsy nahazo fankatoavana avy amin'ny ministera ny fizahantany hisehatra mamatianina azy ireo ka tato anatin'ny 9 volana dia natao lahara-pameana ny fikarakarana ireny guide touristique ireny noho izay indrindra dia voavany olana izy ireo ankehitriny ary afaka miatrika asa mamatianina avy hatrany izy ireo tany an-toerana nizara ny taratasy fanamarinana izay moa ny ministry ny fizahantany sy ny asan-tanana Anjakasoa Fetrarlala sy Barbara Rakotomary no mampita izay. Singa iray ahafahana mampiroborobo ny tolotra ara-pizahantany ny fampidirana matianina ireo mpiantsehatra rehetra na eo amin'ny lafiny fandraisana ireo mpizahantany na ny fikarakarana azy mandritra ny fitsidihana.
ho an'ny ministera ny fizahantany sy ny asa tanana dia tanjona ny anamorana sy anafanganana ny fikarakarana ireny antota taratasy idirana misehatra ara-dalàna sy mamatianina ireny ka ho an'ny teto Andasibe dia mpitary 10 menada no toloran'ny ministera ny karatra sy fankatoavana ara-dalàna amin'ny asa io raha 17 menada avy amin'ireo toerana fandraisam-bahiny kosa no nahazo fampiofanana mahakasika ny fahasalamana ara-tsakafo sy fisorohana ny fampozinana ara-tsakafo izay nanao tantsoroka tamin'ny fampiofanana ny Madagascar National Parks fiara-miasa tamin'ny ministera ny fahasalamana. Tamin'ny dinako taty voalohany dia maro ny tanora ny angavo hoe zahay tena teo matianina misehatra ny fitariandy izahay dia miandro fatratra ary tsara ny manamaritra fa efa antaonany maro aloha tsy lazaiko nisy antaona mba tsy handiso no efa tsy nisy ny fivoanjany agrément anakidy izany vao tonga tao ministera ny tena teniteny tampiara-miasa hoe tsy maintsy ataontsika izay afana mametraka ny rafitra sy ny lamina rehetra anaovana ny tombana na ny évaluation ahafahantsika mamoaka agrément efa maro no navoaka zay hatramin'izay 7 volana sy 10 volana nandraisana ny ministera izay ary santionany tamin'izany ny taty izay ny angavo mafy hoe mba jereo zahay dia niverina nijerena ny dossier ny tsirairay ary dia ampifaliana no nafana ny zara tamin'izy ireo ny carte sy ny agrément amin'ity androany ity misy koa ireo nahazo certificat dia ny aty zay efa nifaritra maro manerana Madagasikara dia efa morotsy kelikely amin'izany ary betsaka no efa nisitraka toy ny Tanimena be Thomas na maro be fa dia miroso fampanarahana-dalàna ihany sika raha tiatsika hiatraika amin'ny firenena ny ezaka zay ao anatin'ny taona maro dia olana nosedrainy ireto mpitaridia Andasibe ireto ny tsy fahazona ny fankatoavana afana mantanteraka ny asa izay vaovany olana ankehitriny izay nankasitrahana izy ireo ny ezaka natao amin'ny ministera. Fahazahonan'ny carte sy badge ty zany dia mitondra soa ho anay misehatra amin'ity asa fizahantany ity fitarisana olona ity dia manampy anay koa izy ty amin'ny fahaizana manampy ny fahaizanay satria raha misy fampina teo aloha dia mivoatra ankehitriny ny fahaizana ity moa zany le zavatra nandrasana faela tamin'ny faharoataona mahery angamba ny andrasana an'ity zay dia androany zany dia misaotra ny ministeran'ny tourisme fa nahazo an'ity fahazahoan-dalana izay mitaridia ity androany zany za dia afaka manao ny asa somantsara amin'izay. Ankoatra ny fanatsarana ny kalitaon'ny tolotra omen'ireo mpiantsehatra ara-pizahantany dia manana andraikitra ihany koa ny ministera amin'ny fanavaozana ireo fotodrafitrasa toy ny lalana izay nambarany ramatoa minisitra fa efa mandeha ny asa fanatsarana ny lalana ao Mantadi izay valan-javaboary isan'ny be mpitsidika aty Andasibe. Anisany natao hisariana mpizahatany tahaka izay ihany koa ny kolotsaina rihetsika iray anehoana karazana dia izao ny festival Dabolatsaka ahoana ny anehoana ny dia tena gasy ary ahoana no hitiavan'ny olona izany dia izany izay indrindra ny tanjon'ny festival Dabolatsaka izay atao maimaimpona mandritra ny herinandro eto Antananarivo amin'ny faraparan'ity volana itsika Iambintsoa Andriamasalivelo sy Rizy Rakotoson no hitondra amintsika ny mombamomba izay. Fitaovana iray anehoana ny kolotsaina tena malagasy hitondrana fifampienana ny hetsika festival Dabolatsaka hampianarana ny mpandihy eto Madagasikara sy ny rehetra fa ny dia dia natao hitaizana ary mitondra zava-tsoa ho an'ny firenena ho atao eto Antananarivo amin'ny toerana samihafa mandritra ny 7 andro amin'ny faramparany volana Jolay sy voalohandohan'ny volana Aogositra ny festival Dabolatsaka. Hazo izy io misy eto Madagasikara efa tranainy be tamin'ny andro tany aloha be tany dia izy io zany ino moa le anarany voninkazo aviavy dia io aviavy io rehefa masaka dia nona koa ny sanglier dia io ezandrareo domina dia milatsaka le vonin'le adabo dia rehefa mitotona amin'ny tany iny dia mamoaka feo dia iny feo iny no tena resaka ao anatin'ny Dabolatsaka iny salamin'ny ahoana le feo manome an'izay tiany mihitsy dia tsy manavaka zany ny Dabolatsaka fa zay eniny mpanao danse ao dia andihizany dôly zay tiany zay eniny ao dia tsy manavaka mihitsy zany le izy ozy izy didimaniny zay tamiko hoe ny tena hevitra io Dabolatsaka io sara dia hoe self service dia zay mihitsy zany ny Dabolatsaka ary ny tanjona dia ny hoe hanaovany mpandihy rehetrarehetra eto Madagasikara ka na dia mbola any ekibo ary izy ka mahafantatra an'izany eto hoe Dabolatsaka dia aloha izy andihy any ekibo any. Tsy manavaka danse rehetrarehetra no atao amin'io danse K-pop, danse contemporaine,
danse d'inspiration traditionnelle, danse classique, danse de couple, danse urbaine. Vondrona daholo amin'ny festival Tablatsaka. Dia ny festival Tablatsaka misy activité maro ao anatiny, misy carnaval, misy master class, misy spectacle, dia misy scène zany fanomezan-tsehatra izy io, fanomezan-tsehatra amin'ny mpandihy rehetrarehetra. Dia ao anatiny moa zany misy mpandihy amanjatony anao amin'ny festival io. Ankoatra ny fampisehoana dia atao tanjona ny hampitatra ekefa, hampiroborobo ny fanakalozana ara-kolontsaina, hanome sehatra ireo talenta vao misonitra eo amin'ny tontolo ny dia. Tahaka ny vary sy rano moa dia anisan'ny tsy afa-misaraka amin'izay dia izay ny hiraka. Anisan'ireo hira mbola tsy afaka ao an-tsain'ny mpankafy ny l'instant tranquille ny Gérard sy Chantal. Irairay izay nampiavaka ny vanim-potoana ny taona 70 izy io no nigadona malefaka, ny firindran'ny feo ary ny tononkira feno fihetseham-po. Ampody indray izay akanton'ny kalon'ny fahin'izay nitarika Nostalgics Group amin'ny alalan'ny sio manokana ka ndeha hianoka tao anatin'ny fotoana foan'izay santionana ny kalon'ny fahin'izay isika miaraka amin'ny Miva Bodo Arvony sy Rijalakoitso. Iverina anakoako indray ireo hira tsy mety lefina namarika ny taona 70. Ny Nostalgics Group no hitondra izany amin'ny alalan'ny sio manokana. Anisan'izany hira ny Gérard sy Chantal mitondra ny lohateny hoe l'instant tranquille. I Chantal izay mbola velany ankehitriny, i Gérard kosa efa nialoha lalana. Hira maro loko mivelatra amin'ireo faritra manerana Madagasikara ary ihany koa ireo hira vahiny no manamarika ny Nostalgics Group. Ny kalon'ny fahiny dia lova ara-javakanto sarobidy. Mampiavaka azy ny tononkira feno afatra sy fihetseham-po, ny feon-kira mirindra ary ny gadona malefaka sy kanto izay mbola manintona ny sofina na dia ny fandimby azan'ny taranaka. Mozika mbola velona ao am-pony maro izy ireny satria mitahiry fahatsiarovana sy tantara. Anjon'ny Nostalgic Group dia amerina an'ireo hira taloha izay tsy dia faheno loatra manatin'ny miaino manjery amin'izao fotoana izao. Izahay akory tsy hoe anova na hanatsara izay hira nataon'ireo tompony teo aloha, fa hiezaka izahay ny amerina an'ileo hira taloha farafaratsiny hoe mba hisy 70 ho an'ireo izay nanaovan'ny tompony azy tamin'izany fotoana izany. Misy 7 mianadan ankehitriny mpikambana ao amin'ny Nostalgics Group raha 4 monja izy ireo tamin'ny niamboany. Ho fanamarena ny fahiny taona ny jorony tarika dia hiankatsehatra izy ireo ampody indray ny akanton'ireo kalon'ny fahiny ary ampatsiahy fa mozika tsara tsy mba lefy fa velona trano ao am-pon'ny mpankafy. Izany tontolon'ny mozika izay nandrotsorotsy antsika tamin'ity alahady ity tato anatin'ny vaovaon-tsary fahitra lafim-baovao hafa indray isika manomboka eto iresaka fampianarana ambony mora ny marimarina kokoa izany. Efa manomboka ny fanarenana ny tany anorenana ny ivitoerana fanampiny ho an'ny Université na Moromania amin'izao fotoan'izao ary tsy ho ela ny fametrahana ny vato fototra. Ity université ity izay anisan'ny mamolavola tanora maro be ho avy ny firenena amina lalam-pifanana isan-karazany araka ny fampitam-baovany Rodmanana Sondra sy Onjavony miaraka. Nanomboka ny taona 1970 tamin'ny andron'ny Prime Ministre Tately Andrianarivo no efa nangataka ny siny université eto Ambositra izay taniketsana varam-pianarana ireo mpitondra ny fandimby sy manam-pahaizana dian-toerana ho ny profesora Rakototsandriany Rafael mpampianatra eny amin'ny anjerimanontolo sady ben'ny tanàna ny commune Ambonivohitra Ambositra
hany ka lasa mamonjy tanan-dehibe toy ny fianaran'ny soa sy Antananarivo ireo mpianatra ao aorian'ny fahafahana ny baka ho afa-pahasahiranana ireo ray aman-dreny sy ny mpianatra ankehitriny faneken'ny fitondrana fanavaozana ny fiovantsatany Institut supérieur de technologie d'Ambositra ho université d'Amorony Mania. Ny tany misy université zany dia mandroso tsy maintsy mandroso satria ny olona ao aminy zany raha tonga fividiana tsy fitfitfatany ny olona ao aminy zany hamoronoronasa raha mino fa ny fisanganan'ity dia misy orinasa be dehibe fitsangana na manodidina eto na manodidina ny tanànatsika ity satria ho betsaka ny manampahaizana zany ivoaka avy aty amin'ny tsy mahasahana ny filan'ireo mpianatra ny fotodrafitrasa ankehitriny ka amin'ny roso amin'ny fananganana fotodrafitrasa fanampiny ny ministera ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikarohana ratiance ao amin'ny fokotany Soanerana commune Ambositra faharoa. Namaly toy ny fanjakana fa hoe omena fotodrafitrasa ny université n'Amorony Mania ka mitadiava tany agnareo dia hoe eto zany no hanaovana ny fagnitarana hisy ny bâtiment ny présidence misy amfindray mahazaka eo amin'ny 500 olona eo dia ry ambanimbany ary misy cafétéria hisy ny cité universitaire sy manomboko zao zany dia hilahatra amin'ny université goavana eto Madagasikara sy manerana n'izao tontolo zao mihitsy ity université n'Amorony Mania ity. No amafisy ny mpanolotsaina ara-teknika ny ministra ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikarohana ratiance fa tombony ho an'ny faritra Amorony Mania ny fisian'ny université aty an-toerana. Ny ministera ny politika mpampianarana hoe université manakaiky vahoaka isan'ny vokatra nateraka izay ilay politika izay zany izao fametrahana ny université d'Amorony Mania zay ary rehefa mipetraka ilay maha hoe université azy dia tsy maintsy hitomby ihany koa ny lalam-piofanana zay isy ao anatin'ny université. Tsara koa ny mampahafantatra atsika fa ho hitarina manerana ny district 4 eto anivon'ny faritra Amorony Mania ity université ity ny fananganana n'ilay mine géologie ny Ambato Finandrahana mbola jerenao ihany koa hoe inona ny tokony hoety ho an'ny manandrina. Sanda fanampiny ho an'ny vahoaka n'Amorony Mania amin'ny fahaizana sy fampandrosoana ny fisian'ny université aty an-toerana ho ny sekretera jenerala ny faritra. Ny ben'ny tanàna ny commune Ambonivohitra Ambositra moa no nanampy amin'ny fitadiavana ny tany hananganana ity fotodrafitrasa fanampiny ity raha olona tsara sitrapo kosa no nanolotra ny tany. Izay ny vaovaon'ny université n'Amorony Mania fa ny université n'Antananarivo kosa no ifitoerana lehibe indrindra eo raha eo amin'ny fikarohana ratiance eto Madagasikara, fikarohana izay mifantoka amin'ny filan'ny firenena toy ny fikarohana mikasika ny fambolena sy ny fiompiana ohatra, ny fikarohana mikasika ny angovo, ny vokatra ara industrialy izy izay mandray anjara amin'ny fitsarana ao anatin'ilay fifaninanana nasionaly makasika izay vokam-pikarohana izay indrindra akarakaray ny omampiana ny office malagasy de la propriété industrielle nanao ny fanadidina manodidina izay ny Iray Andrianjava sy Stéphane Alphonse. Efa 12 taona no nisiany asa fikarohana taty amin'ny université n'Antananarivo hatramin'ny Andohany. Fikarohana ara-tsiansa ataon'ireo mpianatra. Ny fikarohana dia hoe rehefa misy olona amin'ny andavanandro tsika olombelona na misy olona mbola tsy voavahan'ny zanak'olombelona dia izay no antsoina hoe fikarohana eto anivon'ny université mitondra vahaolana amin'ny alalan'ny vahaolana efa misy na amin'ny alalan'ny vahaolana vaovao mihitsy. Maro ny efa vokam-pikarohana, maro ny azo ambara hoe nahitam-bokatra zany tamin'ny lafiny maro teto anivon'ny université. Ohatra fotsiny hoe misy ankizy alefantsika manao stage, raha stage de mémoire zany resantsika dia ohatra hoe mamany olana orinasa izy hoe ahoana ny nafainganana ahoana ny nisy ny fitsitsiana rano ao anatin'ny famokarana dia ao anatin'izany zao efa vokatra efa nisy mpianatra antsika namoaka an'izany vokatra zany. Izy mpikaroka teto anivontsika ny hitan'izany hoe vokam-pikarohana mamokatra vary 12 taona l'hectare zany. Maro ireo vokam-pikarohana vita amin'ny mpianatra saingy mbola vitsy no nahazo brevet avy amin'ny OMAPI na mbola eo am-piandrasana. Maro be amin'ireo vokatra mbola iara-miasa amin'ny OMAPI ny famoahana ny brevet aminazy.
dia zay mahatonga hoe rehefa somary efa fantatry olona no afaka teneny koa rehefa ohatray mbola en cours de pilotage izany. Mikasika izay omabe izay dia anisan'ireo mandray anjara amin'ny fitsarana sy fankasitrahana ny asandreo mpikaroka ny sampana fikaroana dia amin'ny université n'Antananarivo. Tena tanjona voalohany dia ny izay tsara vokatra tsara indrindra dia atolotra anaovana brevet ao anivon'ny Omabe. Izany hoe no tsaraina voalohany hoe dia ny mazava vaovao an'ilay asa hoentin'ireo mpikaroka dia fitsarana zany hoe zava-baovao, fitsarana hoe zavatra tombony. Raha miresaka zany ianao hoe ohatra misy mpamorona milaza fa za eo dia mamorona angovo vaovao amin'ny alalan'ny rivotra, dia hoe mampitombona anazy dia mandeha tokoa ve io tena misy zavatra afaka revesina ve tamin'ilay fanavaozana atao satria fanavaozana zany dia izay ny asan'ilay mpikaroka hoe tena misy vokatra afaka tsapahin-tanana ary vokatra afaka ho amidy izy rehefa avy eo. Tsy ifina fa misy 3 may ireo mpandray anjara ao anatin'ity fifaninana nasionaly ity ka ny faran'ny volana Jolay no ho fantatra ireo tetikasa 3 mendrika indrindra eo amin'ny fikarohana ny kasika ny angovo, ny indostria ary ny vokatra ara-pambolena. Fa manana vaovao mahakasika ny fiatrehana ireny loza maro samihafa ireny ihany koa isika nomena fahalalana fototra momba ny fiatrehana ny loza eny anivon'ny fokontany ny équipe locale de secours tany amin'iny fahatra Anosy iny ka novoizina nandritra izany ireo antsika tokony atao amin'ny fisian'ny loza, ny voina, ny faharefona, ny fahafana manarina sy manavao anatin'ny fotoana fohy. Izy tsy izay fiara-miasan'ny BNGRC sy ny Croix-Rouge malagasy ny orinasa QMM ary ny fahatra Anosy araka ny fampitambavao ny Eliza Razana Tahiry sy Sela Adonis ny tena televizana malagasy Antolanar. Ny Aitany no nampalaza ny faritra Atsimo teo aloha, ankehitriny dia saika hita aty avokoa ireo ambana rehetra amin'ny loza voajanahary, anisan'izany ny tondra-drano. Manoloana io indrindra no nahatonga ny orinasa QMM nametraka ny fiaraha-miasa amin'ny birao mitantana ny loza sy ny tandinin-doza na ny BNGRC sy ny ekipa teknika ao amin'ny Croix-Rouge malagasy ka nanao fampiofanana sy fanazaran-tena amin'ny fiatrehana ny loza voajanahary ho amin'ireo komity kominaly sy prefektoraly indrindra fa eny amin'ny toerana iasan'ny orinasa QMM. Piofana 50 no nahazo tombony tamin'izao fanamafisana draiky efa tetolagny aro izao. Tanjona dia fanamafisana ny fahaiza-manao amin'ny fitantanana amin'ny loza reny loza voajanahary reny raha sanatria misy eto amin'ny faritra Anosy na eto amin'ny district ny préfecture ny Tolanar. Dia zay zany dia ireo mpiatsehatra rehetrarehetra ao anatin'izany dia nomena fiofanana mialoha amin'izao araka ny teneniko ilay fanazarantena mihitsy zao natao androany fa midina any an-toerana misy fokotany misy commune vitsivitsy nanaovana an'izany fampiaran'izany. Zava-dehibe ho an'ny faritra Anosy ny fisian'ny fanamafisam-pahaiza manao hiatrehana ny loza tahaka izao. Nahazo ny fampiofanana avokoa ireo ambaratonga misy aty amin'ny faritra ary everiko fa manana ny atao hoe fahaizana manao araka ny sahaza ireo sampana isan'ny ambaratonga ireo. Ankoatra ny fampiofanana dia efa maro ireo fiaraha-miasa teo amin'ny orinasa QMM sy ny BNGRC, anisan'izany ireo fampitaovana hiatrehana ny loza voajanahary. Anisan'ny loza efa miatra ampona ny farafangany izao ny Aitany satria efa mambolana maro ny tsy nahita orana ny tany amin'ny commune Tangainony district ny farafangana dia sahirana ny mponina fa indrindra ny tantsaha vokatra izay Aitany izay ka noho izay indrindra dia tsy azo ambolena intsony ny tanimbary voatery manao ny ady gasy araka izany ireo tantsaka manao lavadrano akaiky ny tanimbary mba hahazoana rano ka ahafahana manondraka izay tanimbary izay mba ho tonga alona ka ahafahana mamboly vary mitaraina izy ireo mba hijerevana izay fahasaranana izay araka ny fampitambavao ny roule efa iny manana.
sy kianja filalaovam-baolina akory izao tazasika amin'ny sary izao fa tanimbary maina ny tany volana maromaro no sy nisy rotsakorana intsony taty amin'ny kaominina Tangainony distrika ny Farafangana. Azo lazaina fa mangetaeta ambony lakana ihany izany satria dia tsy mifanalavitra akory amin'ny tany fambolena ity renirano antsoina hoe menambavana ity. Tsy afaka mamboly na vary na hanimainty ny tantsaha. Adangoaina ito mety hoe kinanjo da sisy fambolena ito maigny tany maty tany izany dangoaigny sisy bokada sisy kaza famboleam-bary da sisy abdaholy da tekerena itogna me fangoegnany izany izazambiavo zao moa defa mipotipotika me ngame mosary dangoaigny be itoa izany da mila vozy maiky laha fa mafisepazakagny. Ady gasy no ampiasaina mba azoana rano lavahana toy izao ny tanimbary mba hipoitra avy any ny rano iny avy eo no atondraka ny tanimbary mba holonaka ka ahafahana mamboly. Maigny tany izao de me angadilavaka i rano da izay gny atondraka anazy. De mangadilavaka nina izao da positry rano ambany ao da igny izy aveky madonadonaky izy. Ae, io rano azy da tagnaty tany io zany gn'anosena io zao e mapisy rano ny tanimbary. Ny fanampiana foiezaka toy ny moton pompe sy ny lavitrezaka toy ny toadrano no vahaolana mahomby raha ny nambarany tantsaha ty atoerana. Pero fazakagny da voa ety tratry ny tany mba mazeo fagnampigno omenareo anay na moton pompe na barrage dio raha iagnanay ety. Izay gny raha tadavinay ty da mpamozanareo ay. Atao faran'izay maika ny fambolena ny vary rehefa avy eo mba sy ho tratrany aitany. Atreto dia ampanofaina ny moton pompe hanitokana ty amin'ny kominina Tangainony manodidina ny 3 alina ka hatramin'ny 5 alina ariary no manondraka tanimbary iray. Misy fiantraikana amin'ny vokatra azo avy eo ireo rehetra ireo satria zara raha mahita hoanina androany ny vokatra. Ilana vonzy ho an'ireo tompon'andraikitra voakasika izany hoy ny mponina ty amin'ny kominina Tangainony. Fanisan'ny loza nampitondra takaitra be ny tanàna ny Tomasina ihany koa ny rivodoza gezany izay mbola mila fanarenana hatrany amin'izao fotoana izao no izay indrindra dia hitondra anjara birikiny amin'ny fampandrosoana sy fanarenana ny tanàna ny Tomasina. Zareo avy amin'ny fikambanana fizahataona ny fikambanany zanaky Tomasina. Izy ireo izay niarany Kiondo ny fanakalo hevitra tao anatin'ilay hetsika antsoina hoe fagnotsafa 4 tetsy Mahamasina sady naneho ny kolontsaina mampiavaka ny faritra ihany koa izy ireo izay fikambanany zanaky Tomasina izay. Olivier Andriamololo-Miaja sy Roger Andriamanalina no tatitra ny vaovao. Ampisain'ny kolontsainy bitsy misaraka dia ny osky aranjijy miaraka amin'ny tokatoka ke zegny netongavanay aketo hoe na zegny na tsy zegny nasongadina nandritra ity fiaonana teo amin'ny reto zanaky Toamasina ny kolontsaina mampiavaka azy toy ny basesa, ny osky, ny kayamba sy ireo fomba mampanao tsy misaraka amin'ny andavanandrom-piainany na ankafaliana na ankaratsiana. Nasio mba ho hitan'ireo zandry zanaka teoriana no sady fameloma-maso azy ireo tsy ho tako ny kolontsaina vahiny, tsy afa-misaraka amin'ny mafikambanana azy ny fifanakalozana, fifakafantarana ho amin'ny fampandrosoana ny faritany ny Toamasina teo aloha ao anatin'ny firaisan-kina. Tanjony fizatao moa zany eo ihany ny fiahina raha misy ny ilaina ny zanaka ny Toamasina eto fa mba hahafahanay koa mitondra n'izay hevitranay en tant que force de proposition amin'ny fitondrana zay dia tsy maintsy asehonay ny firaisan-kinanay miaraka mitondra an'izay etaeta ny fampandrosoana zay ho an'ny faritany Toamasina fa indrindra koa ho an'ny firenena malagasy. Izay no tena hoe antony fagnotsafa androany. Mazava ny afatra avy amin'ny olobe ray aman-dreny dia ny fanambarana ny hery tsy tokony ho zarazarainy tsy fitoviana ka aneo fa iray ihany sy ny zanaky Toamasina. Ny fagnentana izay atao amintsika zanaka ny Tamatavy dia oka mba tsy ampisaraka antsika ny resaka firenena politika, ny resaka finoana na ny foto-kevitra samihafa. Tokony ampiraintsika dia ny fitiavana ny Madagasikara sy ny faniriana hampandroso amin'ny tany fiaviantsika dia i Tamatavy zany. Vao tsy ela dia tsaroantsika fa nisy ny loza izay nitranga tamin'ny faritany izay misy antsika indrindra fa ny tanàna ny Tomasina. Tsy nitazam-potsiny ny fanjakana fa nirotsaka ny tseratra niaraka tamin'ny vahoaka, niaraka tamintsika jiaby
tamin'ny asa fanarenana sy fanampiana ny vahoaka tao Tamatave. Izany dia maneho fa rehefa mirahina ny fanjakana sy ny olom-pirenena dia afaka mandresy ny sedra na ny farany sarotra aza antsika jiaby. Faritra efatra no mandrafitra ny fizato dia Antsinanana, Alaotra Mangoro, Analanjorofo ary Ambatosoa, izay samy manana ny maizy azy na ara-kolotsaina na ara-toekarena. Voalaza teo anatin'ny fizato zany ny faritra Analanjorofo ka raha ny vaovao any Analanjorofo any koa ary ny vohitry ny faritra dia ho amboarina anaraka ny finitra iraisam-pirenena ny arabe ny fahaleovan-tena ao Feniriva Tsinananao. Efa fantatra ny orinasa Anoasy ny daty hiatombohan'ny asa izay isan'ny tetika asa lehibe ny faritra Analanjorofo miaraka amin'ny orinasa mitantana ny fahadiserana ny Tomasina izany araka ny famitambavaon'ny Abel Benjamin. Toka miavaka eto Feniriva Tsinanana no izy lava sady mahitsy no moron-dranomasina magnonja malefaka ary miravaka zava-maniry maitso ny arabe ny fahaleovan-tena ity. Eto no misy ny sangabato roa milahatra fakana sary fahaserovana fa nandalo na koa eto a Fenirivo. Efa anoatsarena sosotra izy ity. Eto ny fakandrivotra ho an'ny mpifankaty na ireo mila fitonian-saina manokana, zany hoe toerana milamina fa be mpankafy izy. Mamarana azy amin'ny farany andrefana dia sangambato manantantara sy trampokon'olona. Efa lasa vakoka ny Feniriva Tsinanana. Eto ny toerana fanaovana fety aman-danonana toy ny fandraisana filoham-pirenena sy fanamariana ny 24 Jona hatramin'ny hetsika ara-kolotsaina toy ny festival ireny. Noho izany dia tafiditra ho isan'ny zava-dehibe ho an'ny Fenirivo ny fanasarana ny toerana ity ho manaraka ny fenitra iraisam-pirenena. Fantatra amin'izao fa isan'ny lohalarina ao amin'ny tetikasany lehibe ny faritra Analanjorofo, Maître Todiarno ny anao azy ity. Hanampy ny faritra Analanjorofo amin'ny fanateterana ny tetikasa lehibe iny orinasa-panjakana mitantana ny fahadiserana na ny Portoamasina. Io ilay antsoina hoe SPAT. Araka ny fanazavany Tale Général ny orinasa io dia efa vita ny pisopiso ny ara-taratasy ary efa fantatra ny orinasa anao azy ity ary efa azo atomboka afaka fotoana fohy. Mahita mantsy ny tompon'andraikitra no tendre ny fitondrana fanavaozana anketiny io fa ankoatra ny tetibola ampelantanany nomeny fanjakana fohibe ireo dia ilaina ny fifanomezan-tanana amin'ireo asa fampandrosoana. Ho an'ny fitantanana ny fahadiseranana ny Toamasina dia nampafantatra ny lehibeny fa handray anjara amin'ny fampandrosoana ny faritra Analanjorofo izy izay tsy nisy hatramin'izay. Ao anatin'ny asa atao amin'ny voalohany tia ny fanarenana ny trampokon'olona, asa efa mandeha ary mavelombolo ankehitriny. Manaraka azy eo ny fanarenana ny arabe ny fahaleovan-tena, indrindra fa famasiana jiro sy fitaovana samihafa ao amin'ny université ny Analanjorofo. Raha efa ampelatana ny vahoaka ny Feniriva Tsinanana kosa ny fiara mpamozy vohina avy tamin'ny orinasa-panjakana ity. Ankoatr'ireo dia mangataka ny hanamboarana lalana 7 kilometatra eto an-tampon-tanàna ny Feniriva Tsinanana ihany koa ny ben'ny tanàna ambony vohitra Mostafa Seng sy ny Vali ny Tale Général ity mba tsy ampanantenana be fahatany ny vahoaka ny Feniriva Tsinanana. Efa fantatra avokoa ny daty anombohana sy hivitany ny asa zay voalaza etsy ambony io. Tanjony mpitondra voalaza etsy ambony io dia mba ho hisy vokasoa amin'ny fampandrosoana ny faritra Analanjorofo ny fisian'ny senanansambo lehibe ao Toamasina. Resaka ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana indray reto vaovao entina amintsika manaraka reto any amin'ny distrika n'Antanifotsy izay ao anatin'ny faritra Vakina Karatra. Raha toka tomboparitra ny Gendarmerie no nisy teo aloha dia lasa vondro tomboparitra izy ankehitriny ka nisy lanonana ara-miaramila nitokanana izany araka ny fampitambavaon'ny solitena televiziona malagasy eny an-toerana. Nanomboka androany 10 Jolay 2024 tsy tomboparitra intsony ny Gendarmerie pirenena eto Antanifotsy fa vondro tomboparitra na kompania. No tanterahana teto mantsy ny lanonana ara-miaramila nitokanana izany. Natolotra ny kapitaina Rakotondraibe Joary Manantena ny Fagnon amin'ny maha lehibe ny vondro tomboparitra ny tenany izay hiadidy ny kompania Antanifotsy. Nosalorana marboninaitra na médaille de la gendarmerie
ireo zandary voatokana hisalotra izany sy ireo olomboafidy taty an-toerana. Fa ny tena zava-dehibe dia ny hoe manakaiky vahoaka hatrany ny zandary-maria. Raha lasa vorotom-paritra io dia mitombo araka izay ihany koa ny isan'ireo zandary hisehatra eny Kianja, fa tsy toy ny taloha intsony, dia isany koa ny fampitaovana amin'izay fotoana izay. Izay natao izay rehetrarehetra zay dia fitsimbinana ny antany fotsy amin'ny lafin'ny fandriam-pahalemana, satria rahantsika mahalala ny fihitarana foto-drafitrasa ty amin'ny distrikana tany fotsy ny fanamboara-dalana, ireo fitrandrahana arenan-kibon-tany izay mila fandriam-pahalemana. Ny olom-boafidy na sy olom-bavambahoaka dia miara-miasa amin'ny gendarmerie sy ny mpiasa-panjakana rehetrarehetra amin'ny toerana misy azy, mitaky sy mitatitra ireo etaetany vahoaka. Ka raha toty ny vita dia milaza fa tsara ary manga ny fiara-miasa ary mbola hitohy sy atsara hiatrany izay fiara-miasa zay. Nodiventy ny ranonatsakaina ny antsoantso nataon'ny olom-boafidy sy olom-bavambahoaka ny mba hisitrahana tany fotsy fitoniana sy fandriam-pahalemana tao anatin'ny taona maro. Ela zay fitona ny tratratratra so dia mba biby zay dia tsy jerevanareo gendarme sy miaramila ary ny mpitondra fanjakana tamin'izany lahatra Andriamanitra marina angamba ny fanavozana ny mahatonga anareo tonga eto dia nanatanteraka zany etaetany vahoaka zany. Zao ataonareo zao anie Andriamanitra manakare-pahasoavana amaly ny soa ataonareo amin'ny vahoakana tany fotsy. Lalana koa fa manomboka ho vita, tsy ny refo ny lalana vita na ny refo ny gendarme miampy, fa ny tombontsoa amin'ny vahoaka firy ny mahazo an'izany. Tsy matahotra tsony zay, tsy atorana tokotany tsony zay, tsy atorana tsara tsony zay, fa manana ireo mpiaro anay miaro eto amin'ny distrikana tany fotsy. Tsy ho vitanareo koa nefa an'izany raha tsy nahazo afatra avy any amin'ny colonel Mikael Andrianirina hoe apio tany fotsy, vonona ny vahoakana tany fotsy, distrikana tany fotsy, iara-iasa amin'ny gendarmerie, iara-iasa amin'ireo mpitandro filaminana rehetra. Inona marina tokoa fa hisy fiantraikany lehibe tsy eo amin'ny fandriam-pahalemana ihany, fa indrindra koa eo amin'ny fiarian'ny mponina sy ny fampandrosoana izao fisandratan'ny zandary-maria izao. Izay ny fahavoana-pitain'ny onja Andriamtantsofa any amin'ny distrikany Morombe ihany koa dia nitrangana tsy fandriam-pahalemana tao amin'ny commune iray antsoina hoe Basibaska. Nisy olona roa naratra efa nahazo fitsaboana ary efa ny amin'ny hopitaly Toliara moa izy ireo ka tsy nisy atahorana eny raha ny fampitambavao ny Ciel Landerneau. Olona roa no naratra mafy vokatry ny fampitifirana tao amin'ny commune Basibasy distrikany Morombe ny asabotsy lasa teo. Noho ny tsy fankahazoana teo amin'ny samby mpiray tanàna no heverina fa antony fampitifirana. Nambarany tirangahy iray anisany voatifitra tamin'ny tongony ity fa enina taona amin'izao izy ireo no nisy disadisa amin'ny samby fianakaviana ao amin'ny tanàna io. Ity firin'rozy ndraiky zaiko dia natao fiaraharahampihavanany raiky dia tsy ny ola raha efa vita. Afaran'izay ny vonoen'rozy moroanak'io babako dia ny vantany baka agny rozy lafa niafaka nanafaka an'izay korombe bo ao nitifitra an'io zaiko tsikizay io dia tsy ny maty zay koa namaly nitifitra an'io baban'rozy io lehilahy namonany babako. Nisy arobagna agnaminay eo nandeha nagnaradia tamin'izao agny ao amin'ny aradia egny mifanendriky raha i amin'ny anakin'io lehilahy namonany babako reo dia mamaly rozy zao magnamboany rozy mitifitra anakay rozy baka amin'ny lambosiko ao io voan'io dia voa amin'izao koa zay koa voa amin'ny tombony toy baka fara toa dia ina amin'izay ny azoko natao niaro tena ao fa nipatsipatsian-drozy famaky zay koa dia nitifitra androzy eny vasy bavany raiky. Mangataka amin'ny mpitandro filaminana sy ny manampahefana izy ireo mba hijery izao toedrara izao satria mitebiteby ny fianakaviana ao amin'ny tanàna. Efa ndresaka fitsaboana teny amin'ny hopitaly izay ihany sika dia resaka izay ity vaovao manaraka ity nahazo fitaovana amin'ny vaovao maromaro ny CHRD any Ambanja, fitaovana natokana ampiasaina amin'ny laboratoire anatsarana ny tolotra omenan'ny vahoaka ary mbola olana nefa ho an'ity hopitaly ity ny tsy fampian'ny teknisian'ny laboratoire ny toerana ka angatany izy ireo vahaolana araka ny fanangonana vaovao ny Totson François tany toerana nangoetiny riva Arafanarivo. Tsy hijaly amin'ny fanaovana fitaliana intsony manomboka izao ireo mila izany amin'ny CHRD Ambanja.
notolora ministère ny fahasalamam-bahoaka fitaovana vaovao ny service laboratoire ao amin'ity hôpitaly ity hanafaingana ny fitaliana tao sy ny fahazona ny valiny ary ihany koa hanatsarana ny tolotra omena ny vahoaka ka hampazoto azy ireo anatona ireny hôpitaly mpanjakana ireny zao fampitaovana izao. Ny fitaovana zany be lehibe nomeny fanjakana misy vaovao tonga toy ny appareil hématologie, spectrophotomètre pour biochimie, centrifugeuse, vortex ary misy ray vao tonga vetivety zay PSM, poste de sécurité biologique. Ty zany appareil biochimie de ity fanaovana gène expert. De gène expert ataontsika ato misy charge virale de tuberculose sy ny mpox. Ity fanaovana analyse biochimie jerena hoe bilan rénal, bilan cardiaque. De misy cholestérol total, HDL, LDL zany zahavana aminazy io, de misy créatinémie, de misy glucose. Etsy andaniny anefa dia anisan'ny mbola olana eo anivon'ny CHRDD Ambanja ny tsy fahampian'ny mpiasa indrindra ireo teknisiany laboratoire. Ny olana kely tsy ampy isany mpiasa manodina anazy. Ny olombelona magnodigny le service misy tsy ampy isa. Tena jerena hoe ny isan'ny personnel, ny tena hoe ara-panjakana fonctionnaire miasa amin'ny laboratoire io dia anankiray ihany tegna ny CHRDD Ambanja. Fa kanefa nisy anankiray zao fa hoe ninramigny avy any amin'ny district hafa avy Tagnambilobe dia io no mba magnampy eto zany hoe anankiroa ihany ny technicien laboratoire. Mifanindry andalana amin'ny fanomezana ireo fitaovana ireo dia no amafisina ny fahaiza-manaon'ireo mpiasa nomena fiofanana momba ny fikirakirana sy ny fikojakojana ireo fitaovana ireo. Ankoatr'izay fampitaovana sy fanomezana fiofanana ho an'ny mpiasa izay dia misy foto-drafitrasa maromaro ihany koa avaozana amin'ity hôpitaly be Ambanja ity. Isokatra tsy ho ela koa ny sampandraraha mikarakara ny zazakely voateraka ny toerana araka ny fiara-miasa amin'ny UNICEF hanatsarana ny tolotra ara-pahasalamana ho an'ny vahoaka araka ny vaovao mbola hoentin'ny Riva Aravanarisy Son François Chana. Hisokatra afaka folo volana ny service néonatologie na ny sampandraraha fikarakarana ireo zazakely voateraka mila fitsaboana manokana eto amin'ny CHRDD Ambanja. Anatin'ny fanamboarana ny foto-drafitrasa mifanaraka amin'izany amin'izao fotoana ny hôpitaly iarahan'ny miasa amin'ny UNICEF izay mamatsy vola ny asa rehetra. Nahafahanay hanokatra service vaovao, service néonatologie izay tsy mbola nisy teto amin'ny hôpitaly Ambanja. Ny zazakely voateraka dia indrindra rehefa marary izy mila fitsaboana manokana, zany hoe mila toerana mitokana tsy mifangarongaro amin'ny sasany. Ka ny fananana an'io dia tena isan'ny zava-dehibe ary ataoko hoe magnatsara mampivoatra kokoa ny qualité de vie ny zazakely voateraka. Zay zany tena isan'ny tombony lehibe amin'izy. Rehefa vita ny trano tsy hanome trano babangona akory zareo fa hanome fitaovana mbola hanampy koa zareo amin'ny fitadiavana olombelona handefasana io hôpitaly le service vaovao io mba hoe tena fonctionnel tafapetraka amin'izay tokony hampiasana izy ny service néonatologie. Ankoatra ity sampandraraha vaovao ity, foto-drafitrasa maro ihany koa no avaozana eto amin'ny hôpitaly be eto Ambanja. Anisan'izany ny sampandraraha fitsaboana ny ankizy na ny pédiatrie, ny maternité, ny trano fandidiana, ny sampana voninstaitra na ny service d'urgence. Tanjona amin'izany ny hanatsarana ny tolotra ho an'ny vahoaka. Amarana ny vaovao isika iverenantsika andresaka kolotsaina ho famerenana ny kolotsaina malagasy sy ho fanomezan-danja azy dia atao any Morondava renivohitry ny faritra Menabe ny fankalazana ny taom-baovao malagasy iraisana amin'ny volana septambra ho an'ity taona 2024 ity araka ny fampitam-baovaon'ny Manabery sy Andro Marson solitena televiziona malagasy any Morondava. Lohataona trangafana taom-baovao malagasy tapaka fa aty Morondava faritra Menabe zao no hanatanterahana ny fivoriana ho fankalazana ny taom-baovao malagasy iraisana ka ny 14 sy 15 ny volana septambra no hanaovana izany raha ity taona 2024 ity. Ny lohahevitra no raisina sy ho velabelarina amin'io moa fampiraisana ny malagasy rehetra. Raha jerena zany amin'ny tetiandro sy vintana ao no ny fivaozany zavatra rehetra. Zay zany no ny safidia manokana an'io daty io araka ny tetiandro. Zay efa ny fandrombonana
ny olona ato amin'ny karazana valamifolofolo zay hitato Madagasikara. Natao zany tamin'ny taona 2014 tao Antananarivo dia niara-nambana teo ary hita ary voatsikaritra fa tena tsisy azo nanolana azy fa ny lohan-taona no taom-baovao malagasy. Hametraka vato fehizoro ho fahatsiarovana moa amin'io ho fanomezan-danja sy hasina ny kolotsaina malagasy. Fizaran-dala mandeha any Betela sy Makanina Mahora iny. Eo ny safidianan'io satria tsaiky hita ho iaby zany ny Tsangambato nanomboky. Tsika zao mahita ho Tsangambato ny mpanjaka Sakalava zay nanana izy azy tato mpanjaka toera. Mahita tsika eo, mahita koa tsika ny Tsangambato an'ireo fahatsiarovana an'ireo mahery fo niady ny fahaleovantenan'ny Madagasikara tamin'ny taona 1779. Donc zany eo zany nahatonga any ben'ny tanàna rehefa nangataka izahay mpizavakaratsy dia tonga dia nanaiky avy hatrany izy fatao eo io Tsangambato iraisany malagasy rehetra io. Nanafatra ny tanora moa ny filohan'ny vovonan'ny Sakalava amiray eto Menabe mba ho liana sy hianatra hanaja ny kolotsaina malagasy. Manakarena kolotsaina tokoa ny saparitra raha antsika eto Madagasikara any amin'ny distrika ny Mandritsara Fary Sofiane zao dia misy ilay hetsika antsoina hoe festival Lohomby anehoany izay kolotsaina tsy mety izay. Ho asehony Georges Arson sy Randrena Solidarina amintsika ny mombamomba izay festival Lohomby izay amaranantsika ny vaovao. Nanomboka tamin'ny taona 2019 no nanomboahany hetsika ara-kolotsaina mampiavaka ny commune ambanivohitra Ambodivoarabe dia ny fagnataonany Lohomby. Mandraka ankehitriny mbola voatazona izany fomba ara-kolotsaina izany. Niantony tamin'ny ady betalaho tany tandafitra any deuxième guerre mondiale valy miralahy zany ny olo boaka avy teto Ambodivoarabe nandeha niantika ady maventy tany mandritra ny tany maromaro. Rehefa vita zany niady nody zany zareo tany tonga teto jerevany fianakaviagna jerevana zareo tsisy naratra tsy natsahisa tonga somantsara teto Antanindrazana. Ke nahita iny zany fianakaviagna dia nagnanaravagna volana omby zay omby nivolony tamin'ny fotoana zany dia tsisy nariana ambany trano ny lohan'omby. Folo taona lasa dia navadika festival Lohomby ity hetsika ara-kolotsaina ity. Azo lazay fa tratra ny tanjona hita fa mihama risky ny olona tonga magnatro azy ary mivoatra eo amin'ny lafiny taratra fampadisoana ny tanàna. Niavaka tamin'ity taona ity ary nitombo ireo Lohomby izay nahantona. Marina fa andiany fahafolo ny festival Lohomby natao tamin'ity taona ity ary hetsika maro samihafa no nentina namariana izany. Ka nandritra n'izao lanonana zao narotiny solontenan'ny APLF no nanolotra ireo boky ho an'ny ankizy mpianatra mianatra ao amin'ny sekoly fanabeazana fototra ao Ambodivoarabe. Dia izay ihany koa tokolasy tokovavy no mamarina tanteraka ny vaovaontsika tamin'ity herinandro manontolo ity ankasitrahana feny isika tsirairay avy manaraka ny vaovaontsara ny televizana malagasy Renina Ravo Loharomanga hatrany miaraka amintsika rehefa rampitso alatsinainy ny tenaka manome fotoananao amin'ny zoma indray mandra-piona tokolasy tokovavy.